comme produit un crève vaovao, Matago. En fait, Matago, c'est une plateforme de réservation. Hitanao daholo ny prestation touristique rehetrarehetra, na manao réservation de vol, achat de vol, réservation d'hôtel, manao réservation à la circuit, manao réservation à parc koa raha ao anatiny na ny any amin'ny restaurant. Mahasamihafa anazy fotsiny le paiement en ligne. Miditra le olona dia tonga dia miditra ao anatin'ny Matago izy dia ao anatiny ihany ny paiement. Confirmeny amin'ny téléphone ilay izy raha mobile money ny ampiasainy, ny vola ny tiako tenenina moa zany amin'izao. Dia raha ohatra ankoatran'izay carte bancaire rehetrarehetra koa azo ampiasaina. Rehefa vita le paiement dia efa confirmé iny dia efa tonga dia mandeha directement any amin'ilay hôtel le paiement le même jour ihany. Mariaka kely fotsiny fa Matago mbola avant première aloha mbola hivoaka izy atsoatsy izay tsy maintsy ho médiatisena ihany ny lancement. Amin'izao fotoana izao dia ny internet ny aveniran'ny secteur touristique. Afaka miditra ao anatin'ny internet ao rehetrarehetra dia izay ilay produit vaovao izay proposenay eto amin'ny ITM izay tsy ho ela lancement. Moi je peux te payer, je peux pas voir, c'est vrai qu'Android c'est maintenant, ils veulent que je peux te payer un billet pour rentrer. Je sais pas.